ho arahanao zao eto amin'ny Radio Plus. Ny ampita ranomasina. Tantara nosoratany Ventsiny Voary. Ireo nanome aina ny tantara. Iazarandry Ramsetatanda miaraka amin'ny Jetidiarason Menjanahary, Domona Caroline ary Sarbidy Stella. Nandray feo Iandra Manantsoa, Nana Totosa Iazarandry. Tena reraka kiza zany ka. Tsy nahita rotorotorotra ty taty Paris ty mitsy hatramin'izay nianarako. Efa tsy andrerina tongavana ato trano. Ndry koa zany sipa be taraina tsy. Efa tonga ato tranontsika zao dia maka ainy. Ampafiron'ny rotoroto teny Akatso koa kizy zany a. Tadidiko tsara kireny a. Ye, Ndry le ny andro buisson 1967 tonga ty Ambodambola tratra ny embouteillage ihany. Ny hafanana amin'izany ao anaty bus tsy lahitra mihitsy. eno a, fa avadiko kely aloha ny resaka kia. Hoe? Isa amin'ireny bandy eo am-pianarana ireny zao mba refendry. Misy bôgosy angeka ireny e. Ny azo le lavalava orona iny ohatra mba De efa Mohamed a. Le tena tamy portugais iny zany. Vekeo tamana ny Madagasikara raha etindry motiana. Zana mifika raha sipa. Alaina fotsiny ny bobiny de lany. Zao de mitapitra ry kiala. Portugais no midindry. Raha tsy bandy ny dago izy tiako. Mitandre amindry a. Ampiasaina ny kokory kiala. Ataovy eo aro. Raha mbola tsy mpanan-karena ihany ry tafaverina avy aty Paris dia imeza ny kila fotsiny eo. Tsy hitady arena ngeny na dia fasan'ny ray aman-drentsika tiaky e. Amita doktorana atao aty. Sa andrika taraika aty atanin'olona aty. Efa fantatro zany kiala. Andraso vita eo ny doktora Andry vao ampiasa koko. Taraika eo an-tanàna eo tokoa ty Indry ity. Manao pôjory kiala mody any adago a. Fianarana vita ny arena eo am-pelantanana. Izaho koa moa kiny tsy maniry an'izany a. Ka zay Fa fanatahana bandy ve no atao Andry fanangona kareny e. Misoraka ampamarinana. Moty zany le so ataovina malagasy firahirantsika. sy mpamitapo mihitsy raha ndrity. Efa ty Paris very kala dia mbola sotoavina malagasy. Hatreo amin'ny ranomasimbe indiana ihany ny fetran'izany kiloina. Rehefa aty indray a dia efa kolotsaina hafa zay mivoizina. Mbola tohizindry ihany zany le toetrandry teny Akatso ry fity a. Ka domaine ray ihany eny akity lalaovany ity fa ny firenena fotsiny no miovy. Dikan'izay a mandalo ihany ny eto Paris dia mila rarotina. Raha vao vita io inge hoe doktora Andry io dia baibay la Frantsa e. Eo ndry vao anenina hoe manetsetra ny Frantsa zany. Profite la viry kala. Fa ndry zany tsy manana tanjona ambonimbony fa rehefa mahazo ny doktora dia hitsanina. Tsy azoko ny tindry atongavana. Niaka izay ahitako azy eto Frantsa ny tanjoko a. Raha tsorina dia anorim-ponenana aty Paris e. De baibay zany dagoko. Anambady mena sofina zany ndry. Tsy miditra amin'izany ny sipa. Ka raha mifanena amin'ny anjarako eto moa inona ny olany? Mitsidika indray mandeha isa-taona ny eny amin'ny Madagasikara ihany sisany atao. Fa ihany ekiza ny bandy malagasy zany a. Nena vola ihany ilaiko amin'ireny portugais, anglisy ary frantsay ireny. Eno ay. Raha ny comportement sy ny fomba fisainana tsy miady amiko. Za aloha tsy maniry anambady vazaha zany e. Ary tsy maniry anorim-pirenena eto Paris koa. Ka ohatrany efa leo be ny fiainanao an-tanan-dehibe Madagasikara eny akiza e. Ka inona hono ny tsy dinandry any ambanivohitra manjakandrina ka? Ano misy anelinareo tsinona? Mikiala nga adala. Maninona? Aniridina toy ny fandrotrarana. Efa mba nahazo bourse d'études extérieures ve ndry dia mbola hidina ho any ambanivohitra ihany. Tsy alama no fianarana aty ampitan-dranomasina. Miresaka bourse ihany ndry dia mahatsiaro ny fitorahana vady tamin'ny grefy teny amin'ny 119 a. Tsy mahita mangirana aminay mihitsy ry zany lacrymogène zany.
Na ny tenanay koa aza mba hanandray anjara kely ne. Eny hoa. Tadidiko tsara ry andro sory faneva le nandoro-pney. Midy daholo ny tsena 119. Afaka avy zanana kiza tamin'ny resantsika sindry teo a. Anao tosy vetivety aloha ady ilozako ndry. Okey are. Kosa efa mba miverina ny jiro ka. Tsy maintsy alefa mailaka zao zany ty tranga ny seo teny amin'ny pariviana lankely vao marina teo tiako. Aiza moa ny adresy ny mailaka ny taleha famoahana vaovao teo. Ty orona tsary dia ty fanadihadihana natao makasika ny tranga. Tonga dia atao fiseray reto ka. Ary misy afatra vao tonga eo amin'ny boîte de réception io a. Ankolona izy izany. Aleo vakiana aloha. Paris 2 Desembre ho aneny. Mamangy sy manoroka anao ny tenako aty ampitan-dranomasina aty. Inoko fa salama tsara toa ako neny ihany. Mbola makianatra dia tsy nasoratra lava be. Sarotra fa mitako ny doktora aty ary mbola aritrela. Manao tsy dia salama ka izay ny antony andefasako an'ity afatra ity ho atao amin'ny mailaka neny. Izay fa veloma. Kolona vavy tokanao. Dia manan-tena ny fahendrindry azy zaniko. Tandreny fotsiny sa manambady fa zaniko. Efa tiry sy ny fiaramanidina itorina seho an'ny Paris maefa fa metsika amin'izay a. Ay. Dia mba mailamailaka letsy fa efa hiampita ranomasina. Tena variana be koa ary papa. Mamina vina hoe ohatra ny amona tokoa ary zany Paris reny vohatra France zany. Dia lozan'ny fiaramanidina io zay fa lozy mandrevyrevy eo fotsiny. Iaina ny mandrapafitany doktora Sengy se. Raha mba fantatrao mantsy ry papa fa tsy dia fianarana loatra ny sisihako any fa hitady ankolona. Mbola tena mafana ny fitiavanay nefa ny sarahana-drabako reny nitsotro zao. Efa hoeritaona izay no nandehanana ny nefa izy mbola tsy natongana dia afatra ray taty amiko akory ary. Sa efa nahita vazavy dia nanadiny ny fitiavanay. Ohatry fa inona ny malasamborona ny se? Ohatra ny malomalo kendrika izany a. Tsy mba tahaka an'ireo tanora namany sy falifaly fa andeha ny fianarana ny Paris. Jereo nge reto fanaovany selfie. Ny an'se zao dia na selfie iray iza tsy misy akoriko. Ty papa koa dia mba mahita resahana ka. Zaniko. Avy ary tsika sy papa akasary anao selfie eto e. Ao fa ty fiaramanidiny ty mihitsy nataontsika fo. Taiza letsany fa tany rako ny tsy mba nisy azy zao. Mbola tsy nisy an'izany selfie zany kosa nge tamin'ny fahatanorany papa e. Eo ary. Zao. Dia irizo tsara ry se ny selfie antsika mianaka iny mba hisy fahatsiarovana rehefa vita ny fianaran'se a. Inoko fa anaraka an'ireo hevitra natoriko ireo se. Fonza mbola nianatra tany Allemagne letsy dia ny fahafezana teny Allemagne lahara-pamehana. Ka zany indrindra ry papa no nifosako tamin'ity fianarana teny vahiny ty a. Indrindra fa ty fakako ny diplôme iraisam-pireneny ty. Fa zao ry papa. Misy tsy ambaratelo kely ty ho lazaiko aminao. Inona indray ny tsy ambaratelony se? Aleo ry papa mba tsy ampahafantarina an'izaniza izay fandehanako manohy ny fianarana any Paris zao a. Tandremo ka tantarainy papa andrapako zany a. Mba azony sy hazavaina ve ny antony ry maefa? Satria mba te hanao surprise eo amin'ny fiainako ary papa. Surprise hoe? Mana tena surprise eo amin'ny fiainana fotsiny se zany fa tsy ezaka. So arseka andehandeha fotsiny any la Frantsa any fa tsy anatra e.
Matoki papa ary mbola misy surprise akoatr'izay koa ara ho asehoko amin'ny papa rehefa tafaverina avany ako. De keny zany miandry an'izay surprise entiny sy avy any Paris ihany zany raha gabraintsiko. Zay fa anainga amin'izay ry papa. Zay fa veloma. De soavadiry se raha hiampita ranomasina. Na zany aza aza adiny Madagasikara. Aza manahy. Zay fa veloma papa. Eny ary. Ohatrany tsy dia mivoaka tsara ilay adevitra natao tamin'ny ianao manjero malindra gaby ihany sevaly teny mahafapo tamin'ireo roam-piadevitra izay fa tsy nisy arirarira ny fotsiny ny resaka. Efa nisikotra ihany arabako fa toa vilivily ny resaka. Ny tetsy an-daniny moa dia nitondra hevitra botoloko. Anjaranao mpanelanelana anie mametraka fanontaniana tsy tokony avela ivoana amin'izay rehetra nanontaniana mihitsy ny valitenin'izy ireo. Ny tanjona dia ny azahoana izay tena antony ilay antsoina hoe s'exprimer en off. Ny andra teo hoe inona ny olona mahatonga an'ity fatapahan-jiro lava reny ity. Efa mitady vahola izay tompony andraikitra. Izany ny valy. Eny vity aloha ny anjara fandarako Ny anao indray no andrasana. Fa vadiko aloha ny tafy Hoe? Nakaiza tokoa efa zanako ny tsy hita miaraka aminao aty ampiasana intsony. Toa efa mbolana maromaro ny tsy tazako. Isikotra indray rabako ty. Nahita asa ny majanga any izy dia lasa any. Angamo tsy fianarana mikasika ny serasera natao izy intiny akaso. Inona ny alehany any? Zay indray ilay fomba fisainanao rabako. Maninona ka? Tsy voatery hifanaraka amin'ny ratsa-piofanana nataony ange ny asa hitany. Sady zanako iny tsy mba mifidy asa zany. Ka rehefa tsy mifanaraka amin'ny mari-pahaizana nanana ve dia ety everiko fa lasa nano fianarana ny Alemaina manko. Raha mba fantatrao moa tsy ary rabako fa lasa nano fianarana ny Paris izy. Asa ngamba izay adezirana ho amiko noho ny fianakananao azy kilona tsy hiaraka. Mbola maniry ny ano fianarana any Alemaina tokoa izy saingy nanapa-kevitra fa hiasa. Dia tsofina rano izy fa izay no heverina fa mampety ny fiainany. Dia inona hono mba asa ataony any? Inona moa fa tsy mitatana orinasa nasino atapy-tanàna ny Mahajanga ao Tsara kosa zaniko. Tandremaso lasa ny sinoany ny zanakao Aza dia mahajikaiky re rabako Nisy sinoa ve tahaka ny kilona zanakao Ho avy indray ianao ragaby Ny asa atao mandreraka. Efa ho telo volana izay no natongavako teto Paris fa mbola tsy nahita ny kolona mihitsy Efa voatetiko daholo ny université rehetra lehibehibe teto. Mamonjy ireny conférence-na débat politique ireny koa anarahako maso azy. Tena nanohy ny fianarany aty à Paris tokoa ary ve kolona samba resaky rabako fotsiny ireny Vatsy ity mandeha dia mandeha. Elany fa tsy mandray bourse d'études extérieures akory satria tsy mianatra. Tsy maintsy hitady asa eto ihany ilay salary mahefa na dia ho mpamily ny fiaran'ireny olona ambony ao amin'ny fitondran'ireny ihany aza. Mba mindry sy manantena koa fa tsy maintsy hiona ny kolona amin'izay Tsy maintsy mamonjy an'ity conférence de débat politique ty foana zany indrindra fa ty. Tsy hafa miala moa satria science politique nanohizan'irety fianarana ko. So ny olona miditra tsy lera misavorivory politika eto la Frantsa. Andray aloha dia tsy haharitra hatramin'ny farany eto izany
Fa voadiniko daholo ny endrika reto tovovavy ato amin'ny conférence reto fa ohatrany tsy misy ankolony izany reto. Dia ahoana? Ivoaka izany lahy. Nefa atao ohatry ny ahamenatra izany ka. Aloha mipetraka eto akaikin'ity vehivavy ty aloha. Oay, tsy tena tamin'ny malagasy ve ianao? Ie, ianao koa ary miteny gasiko. Teny-drazako izany ry tovolahy. Ay ve mba misy malagasy mitovy amiko miatrika an'ity conférence ty ihany e. Wow, bogosikosa ange ty tovolahy ty izany e. Sady mba malagasy mitovy amiko. Mpiara-mianatra aminay ary ve ty? Mbola tsy nahita an'io mihitsy ary ako. Inona ary izany ny ataony aty raha tsy mpianatra? Sa mpanao politika malagasy voasa hiatrika an'izao conférence izao? Tsara an'izay tovovavy izany. Tena miavaka amin'ireto vehivavy frantsay sy anglisy reto mihitsy izy. Ny volony tena mainty tsisy fangaro. Ny tarehiny fotsy fa tsy mba menamena ohatry ny voatabia ohatry ny reky. Ohatry ny efa taraiko sahady lahy izany raha mahefa. Dry? Tao samy variana be ho atsika e. Sa nisy fanahy-masina nandalo? Na za koa aza mba mametra-panontaniana hoe inona no nampidonaka antsika teoko. Ny aloha ilay hevitra nambaran'ilay prime ministre frantsay teo no nahavariana anay e. Ay. Amin'ny fahaizan'ireto antoko politika mifandefitra reto ny vahaolana ahafahana miroso amin'ny fandriam-pahalemana. Tokony ialana ny fizarazarana fa izay ny sakana tsy mampandroso. Tena hita mihitsy kosa hoe politisien ndry tokony hiverina ny Madagasikara ndry solon'ny komitin'ny fampihavanam-pirenena. Hevitr'olona ngeza ny entiko izay fa tsy pasionako manokana akory. Eny e, fa azo ampiarina tsara ny Madagaskarako. Ny antsika matsina dia fako tsy afaka aza dia fa ampy anakanana fitondranako. Ka matetika moa mpitondra eo amin'ny fitondrana tsy mahita izay lesokako. Tena hafa ihany izany miresaka amin'ny mpiray tanindrazana amin'ny teny izany ka. Indrindra fa meno n'ilay teny malagasy. Tsara resaka ery tsika nefa mbola tsy nahavita présentation akory. Ay tokoa moa, aleo ary ianao manomboka anazy. Teny malagasy ranoray ny anarako e. Mahefa. No fianarana mikasika ny serasera na ny communication ny alehako aty à Paris. Ay, ny andray fity. Science politique amin'ny fianarana ataoko. Fa ny magaga hoe inona izany ny ataonao aty amin'ny conférence de débat politique nefa serasera amin'ny fianarana ataonao? Ka mila mivelatra amin'ny sehatra maro izay mpianatry ny communication ry fitia. Izay ny antony anatrehako eto. Fa mba omeo ny larana findayanao aloha Izay indray ilay mangataka laharam-pinday a. Ny atso meko raha tsy fantatro mazava ny antony. Tena maranitra ty zipo ty. Mila mampiseho ny aran'hitan-tsaina koa lary mahefa. Aleo ampidiny eto izany ny lohan'ny mpanao politika sy ny sain'ny mpanao serasera raha izany. Aleo aloha mba hampifilafilaina e. Tsy hampaiko eto ny tena aran'hitan-tsaina ity. Ampafirin'izay manao adevitra politika eny amin'ny plateau any amin'ny aina aman-jery izany. Ny finday angery vity ny fitaovan-tserasera mahomby indrindra e. Io ny ahafahana mifandray manerana an'izao tontolo izao. Tsy ilaza fotsiny ny hoe ny Facebook sy ny karazany maro samihafa. Ny antso sy ny hafatra moa iny efa mahazatra raha teo e. Kanefa dia ireny koa indraindray ataon'ny olona amin'ny zavatra ratsy. Ampiasana araka ny tokony ho izy amin'ny fitaovan-tserasera ary mahefa. Izany ve ny ataon'ny tsy hanomezanao ny numéro-nao ary? Mody mamila fila ary rehefa hanome samy tera tamin'ny malagasy ihany ve tsika monina eto Paris dia tsy hifandray? Hita ho ako. Ty raiso e. Ay moa. Ohatra ay moa tsy 034 na 33 na 32 tsony izy tiako. Ay zary ianao zandry mahefa. Efa laharana hafandray izao. Fa tombo ve tsy andany fahana be? Efa tsy mitovy tsony na ny vidim-piainana aty à Paris sy Madagasikara azy e. Tsy mitovy koa ny lanjam-bola. Noho izany dia zakantsika tsara fa efa mividy. Eny ary, misaotra indry. Voaraiko ty numéro ty. Ao, aleo mba asiana fakana sary miaraka kely e. Sa hono, ho santatry ny fakahitana. Ao ary e, amin'ny findaiko sa ny findainao? Aleo amin'ny ty anaty ka. Fa ataonao inona indray aloha ny sariko e.
Efa hoe mba satatry ny fifankahitànako. Ndray ary Zay. milay kosa ohatran'ireny couple kely reny sika. Ka samy teratany malagasy moko. Eno afandrao aty aloha fa za tsy manana e. Aza matahotra fa vetivety ihany dia voafindratsika any amindrio e. Ary aleo tonga dia ataoko photo de profil mihitsy ty. Atao photo de profil? Inona zao mataitra anao amin'izany? Raky fitilo ny anarako amin'ny FB. Ay. Ajouté ao de confirmer que là. Je suis j'aime na j'adore PDP quoi. Wa be vazivazy koa ty fitity a. Tsy aleony lary be mahitana be vazivazy toy izay be tsy miteny e. Ndao hiala amin'izay fa efa andrava ny conférence va. Aleo miara-miala eto dia any ivelany miaraka. Waye, ahoana koa ity photo de profil andritiry ty? Beau couple. Ie, tena beau couple mihitsy. Ao asy j'adore fa tsy. Ay, misy an'izao dia felona. Izaka io tovolahy io. Ohatran'ny teratany malagasy ange izany. Le olo tiako taloha tany Madagasikara ke io a. Tiako tena tiako io bandy io a. Zany? Fony mbola nianatra teny Ankatso moa zany e. Zany ve ki? Ie. Mitovy amin'ny fiarahana sy ilay olo tiako taloha koa ki izy zany. Mbola mifankatia tokoa izay saingy ny sarahany eny dia saraka e. Dia izaho aty à Paris izao e. Zany ve aky? Mba mandratra fo koa zany ka. Inona moa ke zany fa dia tsy maintsy mitady vazaha. Efa tsy anjarandry zany ny anambady gasiko. Ary aleo hoe jereko tsara ny endriny. Tsy nandinika tsara mantsy teo fa tonga dia nanao j'aime sy commentaire fotsiny. Fa inona ke ty mampilatsaka ny ranomasindry moramora? Kay, marary be ki ny lohako a. Ohatray. Misy zavatra manindrona be koa amin'ny foko. Kay, mba angalao jus glacé ki za. Ohatray fananina tamiko ato ndry e. Angaty jus papay. Aza manany ihany io ndry fa haingany e. Rehefa marary be ki mbola lozany mezana ihany. Vetivety ary e. Ty. Fa ino ty mahazo andry ty e? Fontserainy ty bandy amin'ny photo de profil andry ty dia matadidy an'ilay olo tiako taloha ki a. Ary sao dia mba io aky? Tsy mitombona ki a. Tsy mba nisy olona niaraka taminy afa-tsy izany e. Tovolahy endry tsy mba nampirafy izany izy. Matoky azy ahy e. Tsy izy tokoa ngamba ka. Ary mba fapaolo io ranomaso amin'ny tavandry io fa tsy. Zao le tarehy lasa ratsy kely. Mba ho vaika io photo de profil andry io a. Fa maninona ka? Ka manao foto mandry aky a. Si mba sendra olona mitovy kosa ve aky dia. Eny e. Tsy maninona ary fa ampitony foko a. Andry ihany aky dia efa mahita vahaolana ho andry a. Ary andao amin'izay hamonjy torimaso ka. Mbola hamonjy conférence maraina indray mantsy. Ohatran'ny tsy ahita tory aky a. Za koa tsy hamonjy conférence rapitso. Efa fanitelony rapitso ange zao ndry io tsy nandeha e. Tô za indray ty lasa mazoto no indriko. Mazoto mihitsy aloha ndry e. Aleo hiala sasatra kely ka. Efa mpianatra ny ambaratonga ambony tokoa moko. Te hianatra dia mianatra, tsy te hianatra dia tsy mianatra. Za ky nefa lasa mazoto mamonjy conférence tato ato a. Tena raisindry tokoa e. Dia efa tokony hanambady teratany portugais amin'izay zany ndriko. Mareny ndry fa zabeany ihany eo. Mahefa. Manao izay ianao any Madagasikara any? Mbola ty avy sanana tiany tanteraka. Hatria dia tsy nariva vao mikasika anao intsony afa-tsy hoe lasa niasa amin'ny mahajanga hono.
faly ery nefa nanohy fianarana ty ampitan-dranomasina ka tapaka tanteraka ny fitiavantsika. Na loatra re natony mahatonga ny neny anao an'izany. Voatona mafy ny foko raha vao mijery an'ity photo de profil ny fitity. Everiko fa hainao foana io tovolahy io. Dia hody vetivety amin'ny Madagasikara rangahy hitady amin'ny Maefa. Raha pitsaina dia nainga hikaroka izay manjana. Fa inona kity mampikorupaka andrivo maraina? Amin'ny folo ange ny conférence vao manomboka. Tsy raha andry izay mampikorupaka e. Matorindry maraina dia vonjeo ny conférence. Ary toa lasa kizitina be ho andry. Dia atao inona koa zao iny valizy iny? Ody ako. Ody amin'ny Madagasikara. Zao dia zao ady anaingy. Maninona? Zany. Fa andry ve lasa daly? Ao anatin'ny fotoana fianarana dia ody. Sarov fa efa betsaka angeriko lona ny conférence tsy natrea andry e. Tsy rarahako e. Mila mahita Madagasikara. Efa roa taona izay no nipetrahako teto nefa tsy nahita fiainana mahafinaritra mihitsy aho. Koloina. Iny e. Fa misy olana ve ndry e? Karaha ny olako tsy voafahandry fa lehibe tahaka amin'ny Paris renivohitra la Frantsako. Aleo aloha akarivotra kely any an-tanindrazana e. Rehefa misinda ny areti-poko miverina. Veloma vetivety ndry? Ndray ary e. Tsofina rano ndry raha ody. Tsara mandroso tsara miverina ky dia hitondray ravitoto rehefa miverina ndry a. Hitondrako be dia be ndry e. Babay ndry. Tonga la. Mandroso letsy a. Ato ny trano ipetrahako. Misaotra. Mahafinaritra kosa ny tokantrano ndry ato izany ko. Zako. Fa lehilahy hono sa vehivavy miaraka trano aminao ato? Lehilahy letsy a. Sady bogosy a. Oy, kay. Foan'ilay seza ny tongotra. Mandeha ana mora letsy a. Fa manina ialahy lasa malokendrika be tampoka teo. Tena marina very fity fa lehilahy miray trano aminao ato. Sipa letsy no miray trano amiko a. Zay lahy dia efa manjonitra ery. Ka andry manaitrako. Marina raha tsy voadohona ny sezatra amin'ny lohaloko. Ka Mahefa. Azony lahambara ve ny antony mahatonga ny lahy manjonitra? Dia inona re no teneniko e? Tonga dia lazaiko fa tia azy ve a? Fa inona indray zao mampitanondrika eo? Eny e, efa fantatro ane. Mahefa. Mba azony lahatsaina ve ny antony photo de profil io lasa saritsika? Eny e, efa fantatro ka. Na za koa aza mametra-panontaniana hoe tsy hanahirana amin'izay olo tianao ve io? Fa nga efa manana olo tiana ny fahitany lahnaka. Iza mahalala moa. Tovovavy tsara tarehy sy manam-pahaizana be ohatr' izao ve? Sady ny malagasy inge hono tiany ny vazaha e. Marina tokoa ny voalazanao ry Mahefa. Saingy tena tamin'ny malagasy mitovy amiko ny any iriko iaraka amiko. Tsy mbola manana olo tiana raha tsoriny e. Eny fa na dia efa maro tamin'ireo vahindreo raha maniry iaraka amiko. Tena miavaka ny fomba fisainanao ry fitira ampitahina amin'ny tovovavy malagasy manohy ny fianarana aty ampitan-dranomasina. Neny ny sasany zarany ary misy vazaha miaraka aminiko. Ka teren'ny fahantrana sy teo tafita ao anatin'ny segondra vitsomonja mahatonga andreny. Nefa indrisy fa tsy mba izany no mitranga. Raha mba fantatrao mantsy ry Mahefa fa efa maro ireo tovolahy vazaha niaraka tamiko dia nitatahako daholo ny arenany. Raha tsorina dia efa tsy madio intsony a. Mba handreseko lahatra na ho lasa olo tiako sy vadiko mandrakizay no mahatonga ana mandainga eto. Fitia, fa ino ty mampilatsaka ny ranomasinao? Ka
Mahefa, Ah, fino mafy a. Raha fitantarany dia mitantanorina sanisy ny lehibe iray eto Manjanona efa. Efa voateto daholo any efa olo-masolo fa tsy misy azy akory. Fa tena marina tokoa ve fa aty izy e? Aiza re norona efa e? Ao e! Sao dia maty tovolahy mitondra ny tody. Tena izy ty e! Mahefa! Mahefa! Mahefa ho a! Endraso a! Andray, tsy izy akory. Leo be aka! Tena leo a! Sao dia sao dia andeha hiakatra ny tanàna hitady azy any amin'ireny. Mbola emivoy ny varavaran-drakaby. Eniko fa ao Mahefa e. Ary aleo aloha dondonina. Kolona, Dada Mahefa, manao any ianao? salama. Fa oviny ianao ny tonga avy any Paris e. Efa vita ka ny fianaranao anaka? Vao telo andro izay ny tonga teto Madagasikara e. Raha ny fianarako indray mbola haritra vao vita e. Azany e. Ka inona ny antony ho tianao sady? Malahelo ny eny dia nody. So dia mba tsy raha matory enao ary ny mahatonga anao moty fa alery kosa e. Ka nalery aza moa maninona ry papa? Papa hoe? Kolona, hitady any Mahefa zanaka ve ny antondianao aty Madagasikara ka nanarino ny fianaranao e? Izay indrindra ry papa. Aiza Mahefa e? Nasitrika ao nga izy? Kolona, mandeha ianao moa so tazandrabako reninao mangingana ny tokoana ambaravarana eo. Hitondra kirotana nampiasana andray izy avy eoko. Papa, efa nisitrika azy anaka aty e. Ndry mampalahelo ahy ianao anaka. Raha tato izy tsy nanafina azy satroka aza ionareo. Zany efa teo amin'ny toerana ao anaka. Tsapako tsara ny herin'ny fity. Saingy tsy eto izy anaka. Ry papa, fanakaiza izy? Dia ahoana re? Olazay koa azy ve ny marina e? Ry papa, tsy falianao akory any ahy e. Eny e, lasa ny asany mahajanga izy. Mandainga ianao e. Fa manina izy nasitrika ao? Sa maray tsy kombakomba amin'ny eny koa ianao? Zay ny marina Kolona. Tsy a? Inomeko anao mihitsy ny adresiny dia mandehana any. Tsy mila adresy fitaka silainga ahy e. Tazona. Tsy naposiko mihitsy hoe iray tsy kombakomba amin'ny eny ianao. Andray. Veloma ianao e. Kolona! Kolona! Chérie, efa ela be nga elany ny andro teto? raha olona tsy maharo fotoana dia efa nody ry fity saingy tiako ianao dia tsy maintsy miandry miaritra eto Miala tsiny letsy a. Ka hoaiza hoantsika roa? tianao vera mamonjy an'le toerana fanaovana teatra eto Paris eto tsika. Wow, tiako izany fa aiza izany? Raitra sady mahasarika mpijery be dia be mantsy io toerana io. Ve laha tiako mba tia mijery teatra e? Anisan'ny tena fialam-boly tiako indrindra io ry fity. Fony izaho tany Madagasikara vao misy an'ireny fampisehoana teatra ireny ao amin'ny Alliance Française eo dia tonga eny foana. Efa natson'ny ankizy tao am-pianarana mihitsy ary nge zaho hoe raha teatra e. Le sarimihetsika vahiny ireny ny tena ankafiziko dia reny tantaram-pitiavana malagasy mampitaintaina sy mampihetsi-po ireny. Mazava ho azy izany e. Fiainana ange ny teatra e. Fa Mahefa zaho naona be.
Ay, ka andao ary tsika aloha hisakafo atsy nitsy toeram-pisakafo nitsy. Tsy tiako ao. Aleo atsy amin'ny tsirahetsy fa ao betera tamin'ny vahiny. Ay, ndao ary fa tsy maninona tanterahako raha zay ny tiana. Saotra letsy a. Tena ohatran'ny be vahiny sy tokoa sakafo ato. Reny zao ngamba Alemanina. Dia retsy kely maso retsy mety Japonais. Dia roa ny Espaniola. Samba ny alara mahay fa niditra tamin'ny toeram-pisakafoanana lehibe ohatr' izao eto Paris etiko. Tena mampivoatra olona tokoa ny fitiavana. Raha zaho moa izany tafahoana amin'ny asanina litera tamin'ny Portugal niaraka tamiko taloha iny dia inona ny zava-iseho ato? Manahy. Oay le aza. Tena tia tamin'ity tokoa izy. Fity, fa iny mba hampiritona anao e. Efa nikomandy sakafo antsika ngia e. Mahefa, andao le tsy verina fa tsy tiako ny sakafo ato ka. Ohatra e, ndriko ohatra ny tao mila vanina zany ka. Ndao moa e, aingana. Ndao ary. Koloino. Hoan'izay ry maman? Ndry moa zany tsy manan-kevitra ny hiverina amin'ny Paris. Ahoana fianarandry? Efa enim-bolana angenao zao nijanona teto Madagasikara e. Fa maman ve zany dia tsy mba faly amin'ny atongavako aty mihitsy e. Faly a. Mandrisika ndry hiverina noho fianarandry ny anontaniako eo. Maman, ahoana kia? Hiverina noho fianarako tokoa fa mba misy zavatra angatahako aminao. Vavitokako angendry e. Mbola tsy nandatsy nangatahndry a. Mbola anao mihoatra n'izay efa vitako aza. Vavitokanao tokoa ary maman nefa sakananao amin'ny fanindriako a. Tsy azoko. Tsy efa mifanrindrina no fianarana any ampitan-dranomasina. Fandrina tokoa saingy. Mitsaly ary maman a. Mitsaly a. Ndry. Fa inona nefa mampitomany indry e. Mitsaly angany zanako any ampitan-dranomasina any. Mitsaly tokoa satria saraha maman tamin'ilay tiako. I mahefa ve? Ie. Aza medaladala kia. Zanaka ragaby ve mba etretindry ho vinantoko? Maninona raha zanaka ragaby e? Raha mba fantatrao mantsy rokolona ny antony nahafaty andrainao a. Olatra tsy mety maty reny. Ny asa sisa mampifandray anay sy ragaby. Inona tsy tenena maman e? Fa zao e, mianatra tsara ve aloha fitizana zavaviko any ampitan-dranomasina andro kolona. Mianatra tsara izy andro maman. Ary tena niova be. Niova? Endry izy ry maman. Raha misotro fianarana jerena dia eo amin'ny herintaona eo sisa dia ho vita ny doktorany. Misaotra an'Andriamanitra. Zay ny riko dia nianana zanaka eny sy manam-pahaizana. Ary andao anaka tory a, ao rondro evo lireo. Bonne nuit maman. Bonne nuit indry. Androany zany sisa fotoana hijanona indray eto Madagasikara ry kolonako. Raha maina fotsiny indrina ka tia nefa tsy nahita mahefa akory. Zao fianarana na ato em-bolana. Roa tahaka ny voalavo indry ity. Aleo hiverina no fianarana amin'ny Paris indray zany e. Tanterahana fanindry maman. Aleo soratako ty taratasy ty dia omeko andragaby. Mino fa tafita any amin'ny mahefa ny afatra.
ary ty taratasy anaty valopo fotsiny mipetraka eto ambony latabatra ragaby ity. Tsy taratasy avy any amin'ny talia mihitsy raha zao paoziny izao ka aleo aloha jerena. Efa ato amin'ny braoky ianao rabako. Ie, inona daholo ireo vaovao voanganao an'keo maraina fa ho alefatsy amin'ny taliany famoahana. soa ihany fa mailaka ny tanako nandray an'ilay taratasy. Raha tsy izany dia tratra ny ragaby teo mihitsy. Efa nampidiriko amin'ny ordinateranao daholo ny horonan-tsary sy ny fanadihadiana mikasika amin'ny vaovao-keo maraina. Ohatry ary tao pejy politika daholo izy izany. Ty izao mba resaka tsy fandriam-pahalemana. Fanakanana fiara fitateram-bahoaka tany amin'ny RN 44. Vakio tsara ny fanadihadiana natao tamin'io e. Tsy misy horonan-tsary io satria omaly ariva tamin'ny 6 Juralina no nitrango io asan-dahalo io. Zahay koa no manahirana mamoaka antony vaovao tony ka sary ny fiara efa voaroba sisa no hita. Ka fanafihana tsy ampozina nge io nitrango io ragaby e. Eny e. Amin'ny fomba ahoana moa ny ahatongavan'ny mpanao gazety akasary amin'izany fotoana hitrangan'ny fanafihana izany. Efa hita reto e. Mila manasa vahiny tsika amin'ny fandaharana amin'ny sabotsy. Loha hevitra mikasika ny tsy fahatomombanana ny lisam-pifidianana naroso amin'io. Maninona moa raha zareo mpikarakara lisam-pifidianana mihitsy nampiakarina plateau adevitra e. Zay indrindra mantsy. Betsaka mantsy ny menomenona tamin'ny fifidianana iny fa tsy hita mombana ny lisitra. Olona efa maty ny voasoratra fa ny velona nanjavana. Tsy misy raha iko an'izany ragaby a. Zay reketin'ity taratasy ity izao mampiadiny saiko. Zay fa ilozaka ianao ragaby a. Eny ary. Mbola ho amboto azy koa mantsy raha iny lalina mivoaka makeny ambohitry manjaka iny ka sao dia tsy havita ny asa keto a. Dia mba fidifidy ihany ireo feom-bahoaka alefa aty amin'ny fahita lavitra rariva fa dia misy tsy mahavaly ny tokony ho izy mihitsy ny sasany. Eny e, matoky ianao ragaby a. Ahoana? Hoentiko ilay fiara fotsifotsy ao io fa tsy vita vizity teknika ny fiarako. Manao tandrevaka koa nge ianao izany rabako e. Fiara entina miasa ve dia tsy atao vizity teknika? So ihany fa betsaka ny fiara ny hainao manjery. Eto e. Zay fa ilozako ary ianao e. Mazotoa. Mazotoa ianao. Ary aleo vakina amin'izay ty taratasy ity. Ho amin'ny mahefa malalako. Koloina malalanao ihany ty manoratra ho anao ty. Hay! Ary potika ny anaran'ity androany. Ary mbola mifandray amin'drakaby ahy zany kialakoloana. Zany no tiany eto Madagasikara io. Mbola mahefa mahefiny ihany. Mba alaivindray mandeha letsy ilay sary ka mbola tsy ampy mihitsy ilay selfie teo. Oka izay fa efa betsaka re izay. Indray ariko. Tezitra indray nga malalako. Tsy tezitra ka. Efa tsy mazotoana selfie araka amiko moa elahy dia ataoko ahoana. Mahefa elahy ty ve aloha tena vonina mpiakatra na ho vady tokoa e. Tsy maintsy ho fatoran'ity fitity elahy zany raha mahefa raha izany. Dia ahoana nefa koloana? Koloana izay tena atondihan'ny lahy aty a Paris. Eny e, tsapako tena ty ahany aloha fity fa le olona tadiaviko nefa mbola mahazo toerana atao-poko. Dia inona reny fanapaka-hevitra elahy raha mahefa e? Mahefa tsy valiany lakory a. Dia ahoana nefa ny fianaran-drika? Ka tena tiako ange lahy ho ahy e. Ary aza fihinana mafy be ohatr'izao aloha fa riraka ka. Kalakoloana koa ty mandefa hafatra ty. Manelingelina. Efa kina. Tsy ianao fa efa eto Paris. Ndry? Fa inona ty mampitsamboatra be andry? Mahefa, oka aloha lety izay ny androany ka. Amin'ny fiainana manaraka indray. Fa maninona? Ndao hoe lahaterina aloha. Fitia fa maninona kosa ny tonga dia sy toninao hitsangana e. Ka maika ho a. Inona ary ty ohatry ny asesiky indray atao anaty fiara fotsiny nge za e. Angandry tsy araka amiko. Aleo amin'ny manaraka. Zay, veloma elahy. Fitia. Saika tratran'ny kolona tato izay tsy mahefa raha nisy kely.
So ihany aloha fa nandefa mesazy kaly. Aleo io manainga ny tsena anazy. Vestanizaka ity mipetraka eto am-pandriany ity ry fity. Ory fity a. Andriamanitro, tena tavela teto ambony fandriana koa ilay vesta mahefa. Inona reny avaloko any kolony? Jereo ange ity bakiraro eto andoham-pandriana andry ity e. Anizaka itony a. Mbola bakiraro mahefa kory indre razako. Fa baraka any kolona marina. Ohatray koa ara fa titendako menamena be. Aleo alanaingana aloha hoe tsy kasinetsy ambony latabatra itsy anakona anazy. Fa manina ke mikorotana be ohatr'izao no eto an-trano a. Tena sahirana be kia dia tsy voalamiko intsony ny trano a. Ary indrindra mangatsiaka amin'ny manao kasine. Tena mangatsiaka kia. Mangatsiaka indrindra nefa mbola manao fitafy mampiseho foatra ihany. Koa mbola ilay akanjo nanaovako tamin'ny mahefa teo ihany reto nanaovako reto. Za koa rangaha tsy tonga saina mihitsy a. Fity a. Lazao anahy marina. Napiditra lehilahy tato indray tamin'izaho nandeha nianatra. Tsy fanaoko ankizy izany a. Ary ity fitafy indry? Ity veste io? Mbola hiasana ihany ve ilay raha indry e? Tsy malala ny toe-tsaina indry? Tsy manafina amindray marina izany ankizy za. Soro hoe iny kasine amin'ny tendandry iny jereko. Ka efa hoe mangatsiaka be ako. Tsy azoko esoriny ity. Eny mba miteny andry fotsiny a. Tsy misy vidiny eo anatrehany asanana koa ringe fahadiovandry e. Efa nanafatra ny anto fa manantena vokatra tsara avy amindray aty ampitan-dranomasina aty izy. Sady efa nitantaraiko azy fa mianatra be ndry aty. Ndreko izany dia be tady-dresaka. Eny fa misaotra ihany aloha. Ny andray heritaona sisa dia mba vita ny doktorahako. Andaman'ity trano mikorotana be ity fa mandeha nakarakara ny sakafo e. Eny kia, aleo anao dosy vetivety dia avy eo karakaraiko. Raha amin'izao mitondra amin'ny fiaran'ny minisitra ny raharaham-bahiny frantsay izao moa lary mahefa nita amin'ny fity dia ahoana? Vehivavy be haingitraingitra izay izy mantsiko. Indry, tsy izy vety mandeha tongotra ity. Aloha za hiafinafina sao dia tazana ka. Le lasa niditra teo izany ny fiaran'ny ministra ny raharaham-bahiny frantsay. Izy izany nitarika ny conférence androany. Aleo mamindraingana sao dia taraka. Ty miditra mivavahady ty koa kiara. Dia ahoana? Aiza misy triany lary ery mahefa e? Dry, toa tsy mba nidina namono varavaram-piarivoan'Andriamatoa minisitra akory ilay mpamily fa niletika. Mba hafa koa izy izany koa. Aleo rangaha ampiakarina ity fitaratra ity mba tsy ho hitan-kala. Zay. Ary ohatran'ny olona fantatro ngeza ny mpamily izany e. Aleo rangaha natonany eny a. Dry, mahefa? Fity? Fa inona nefa ny efenanao anahy e? Ka menatra ary fity a. Inona mamenatra anao e? Nanao ratsy tampoka angaha ianao? Ka ty asako ty re. Mpamily ny fiaran'ny minisitra. Zay ny asako ry fity a. Angatsy hoe amita doktora mikasika ny communication indray moa ny ataonao aty à Paris mahefa? Ary ianao kay mandainga? Mekara atao anatin'ity fiara ity indry dia lazaiko indriny marina e. Be olona mitazatazana be atsika mantsy. Mahefa, za nge tsy haninona anao e. Tsy tiako fotsiny ianao mandainga amin'koatr'izao. Fity a. Entiko mba mbabona fonao fotsiny ny ataon'izany laingako izany e. Tena tiako mantsy ianao. Mahefa,
Na dia tsy nandresy lahatra azy ianao dia efa tiako foana. Izany. Mba fitsapako ny alalan'ny sainao fotsiny ireny. Tsy ny asanao akory ny tiavako anao fa no ianao teratany malagasy mitovy amiko. Aza manahy. Tena marina ve izany Sotia? Tena marina izany e. Avy mafy be aingana. Ao ary. Tsy reny langany kiboko e. Fa maninona izao ka? Tendakanina loatra koa ianao dia lasa be kiboko. Aza manatro. Marary izany fa inona ary tia manongonongo ity e. Ka elahy tsy inona miano ianiko. Okey, fa hita izao fa tendakanina ko. Hohanina daholo izao tsakitsaky rehetra izao. Aizany tsy ho be kibo ohatrin'io. Ka za manaizana ako. Inona? Manaizana an'iza? Sanantsika ko inona indray? Fity. Fangamy toezazy ianao? Sanantsika ho any ao akiboko aho. Andray kosa ary fity. Za mbola tsy vonona melo zanaka izany a. Ha? Dia atao ahoana izany ty zanako ato akiboko ty ka? Asa? Mahefa. Ianao tsy tia anakory. Nahoana ny ariana ao anatin'ny ady sarotra e. Mandehana aloha ianao mandeha. Mahefa. Midina aloha ny fiara dia ndana mandeha ka. Ay kosa. Veloma ry ianao. Tandre mitaditady azy ny zanako ato akiboko. Mino fa tsy amin'ny metsiny anahy ianao ry Mahefa raha esoriko ty zanantsika ato akiboko ty a. Tsy tia mitaka ny nento hoe tsy navita fianarana taty ampitan-dranomasina taty. Ianao raha teo koa efa nitsotra amin'ny marina fa mbola tsy tia hamelana mianaka. Tsy maintsy manatona tobim-pahasalamana lehibe eto Paris mba ahafahako manao an'izany. So ihany aloha fa mbola kely ny kiboko dia tsy hita ny kalako lony. Sara mbola ho tianay ianao ry Mahefa aoriana an'izao fahotana be ataoko izao. I look to you. Falifaly inona izao mahavelokirandry eo? Alefa ataoko surprise be amindry. Inona kity hiafatra atao anatin'ny mail andry ity? Vakio tsara kia. Vakio aky dia enoko a. Io kia fanambara amin'ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay fa voaray hiasa aho a. Andray aky hiasa amin'ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay zany ndry. Zay aky vao tena faly a. Sambatra aky ndry. Faly satria norom-ponenana aty Paris ihany. Nangovotra mihitsy any vao namaky an'io afatra io tamin'ny mail e. Dia tsy hody amin'ny Madagasikara intsony izany ndriko. Eko. Ny tenako moa izany dia tsy maintsy mody any raha vao vita ny fianarako e. Inona moa ky ny tonatonanako eto Paris? Fitia. Mahita asa sahaza ndry koa ny ara voniny ndry e. Raha mazoto anorom-ponenana eto Paris moa e. Aleo andinika tsara kia. Rehefa nolazaiko andry ireny mantsy fa tsy dia mazoto hipetraka aty ampitan-dranomasina. Fa misaotra andry aloha e. Tsy misy fisaorana kia. Izay ange mahazanaka ny mpiravavy atsika e. Natao hifanampy aty ampitan-dranomasina aty. Faly dia faly izao raha aman-drentsika fa mampanjaka ny soatoavina malagasy tsika. Zahay indray ndre tsy ilay soatoavina malagasy ndririko lona. Iny e. Mino fa mety anjaka eto Paris koa izany raha voalaza andry amin'ireo malagasy monina aty aloha e. Marary andry ho tamana aty kia. Ohatra e, fa ary ndresaka kitsika. Nefa izao ilay fety tokony efa tomboka amin'izay. Fahasoavana be izao ve kia dia tsy mba ho arosena. Ka ina ary ny tindry e. Anao fety ato an-trano sa hivoaka ny ivelany any? Ahoana re izany e. Ny aky izao no tiako dia misakafo any amin'ireny hotely lehibe reniko. Izany? Za mantsy somary tendatendaka an'izay. Andry moa mamira. Ohatray, izany ary ny tena talentako. Sady za mangamanga feo ihany a. Andao ary tsika hitady an'ilay mpanao horonan-tsary ireny dia ataontsika anaty horonan-tsary ny tantaram-piainantsika teto Paris.
Tsy ratsy koa izany a. Dia ny tantaram-pianana rehetra teto Paris ve? Nanomboka hatreo amina tongavantsika Sindry taty ampitan-dranomasina ako. Dia alefa mail amindrineny toa Madagasikara koa a? Ie, sady mamongy hono mbola tsy nahitantsika Sindry naka sary mihitsy. Marina tokoa izany. Fitia. Fity. Finina mbola nenjehanao anay e. Motsy efa nilaza ianao fa tsy te hifandray amiko intsony. Ndana vonjeny isanao ry mahefa. Fitia. Aiza ny zanatsika? Ataotsitako mitrotro zazakory ianao. Efa nisoroko ny zanatsika ry mahefa. Dia vitanao ve? Vitako Andriamatoa. Vitako satria ianao efa nitsotra marina fa tsy te hisahirana aminay mianaka. Mo tsiniko. Eny, tsy manome tsiny ianao satria mivavako mihitsy ny teny an'izany. Ka izay? Ny antony dia tsy mbola mananatona asa melomana antsika ako. Ianao raha teo koa amarana fianaranao eto Paris dia sao dia ambitaka ny ray aman-dreninao. Fitia, mbola tianao a? Dia zaranao aza izany ny esorina ny zanatsika tato akiboko. Fitsonjovako no avinao nge izany. Raha nitaiza teo ianao dia tsy afaka namita amin'ny fianaranao mihitsy. Eny, misy lafiny mety fa misy lafiny tsy mamety azy koa. Raha niraraka amin'ny tanitra azo rofina tsony re izany. Raha vokazo efa nanitsana ka andao ny sisana mpaniriana. Fitia, mbola tianao a? Aleo hamita amin'ny fianarako ry mahefa. Izay ny tantaram-pitiavantsika. Efa nanotatehana trehan'Andriamanitra e. Mangino ry e. Voninahnarina ny lesoka rehetra teo aloha re. Mbola tianao ary Fitia. Tsy ho izay. Sao dia ampitondra fijaliana ho anandray ianao. Ndana vonjeny asanao ka. Eny ary e. Velomo Fitia. Tena very le tsy lary mahefa. Kolona tsy hita. Zaho koa nisaraka amin'ny Fitia. Inona izany no mbola hijanona an'ilay eto Paris raha izany ka? Ary mba manahoana koa izao ny fahatsopana tena amin'ny papa fa hoe tsy nahavita amin'ny fianarako akory. Tena ohatry ny fanina be azy zany. Manirikitana daholo sy jereko. Kay. Oy, ohatry misy fiara mandeha mafy be. Tsy maintsy alefandroa izany ty filazana tao minisitry ny raharaham-bahiny frantsay ty. Aleo alamina tsara sao isafiretaka eto. Misy mpiara-tany japonais maromaro vao tonga koa reto mangataka rendez-vous eo aminy. Aleo aloha klasena tsara reto taratasy reto. Ary aleo hoe jerena izay ankizy an'liana fa efa mba malamarana ity azy ity. Nahoana ihany izay fandeha ilay bourse d'études extérieures. Dia koa sy kala indy fa an'liana. Samba ny akia mba nandeha taty amin'ny toeram-piasandriko. Izany? Sao dia mba tsy azo idiran'olo kapa aloha aty e. Izay indray indrisy ilay fahasarotan-kenatra. Mba elao amin'izay ho io henatra io fa olona efa hanana doktora ve ki? Ka ohatranao mijerijery be ana daholo angeka ireo tovolahy ireo e. Taramindry izy izay ko. Aiza koa.
Fa hony tokoa aky mba aiza ihany izay fofombadindry ity e. Aiza ilay teratany Alemanina irairaindry amiko foana. Anky izy ihany any Madagasikara any. Impossible. Inona kina ataony any Madagasikara? Ohatra antsika sindrimana ny fianarana aty Paris anky Ay, vare dia isa ho aza ny mpamily ny ministra ny raha mbahiny frantsay voan'ny accident zany e. Toa hoe teratany malagasy hony. Efa mivoaka ny hopitaly izy fa tia hoe nitohizana ny fitsaboana azy. Andeha hamangy azy mihitsy isika izao. Mampalahelo aky izaniko. Eno Mba tia hitan'izany teratany malagasy mitovy amintsika izany fa oriana ny aky izao mahazo ny vady aman-janak'izany andeha hoany tokoa tsika e. Fa aiza tokoa ilay tovolahy miaraka amindry amin'ny photo de profil io e. Tao tsy mahita indry mankany an-trano akory. Any aky izy ihany any Madagasikara mitovy amin'ny andreko. Ay efa tika iny efitra misy ny marary Tarito aky fa andriny ny tompo-trano eo e. Masoko ve mandroro fa misy inona aky Mahefa? Kolona. Mahefa malalako. Andry? Fa ahoana izao zava-mitranga izao? Fity? Kolona? Mahefa? Oay, vonjeo fity fa safotra ry kolona. Fitia, fa manindry e. Fitia. Ao mbako seo aloha izy ry kolona. Fitia Allo, kopakopahana amin'ity fa izay mba mangatsiaka. Kolona. Menatra anao sy ny fifankatiavantsika. Ka tsy misy azoko mihitsy ny izy tianao ambara ry Mahefa e. Menatra amin'inona ianao e? Tena mbola tianao ary kolona. Dia izay ny antony nitadiavako anao taty Paris. Naza koa aza nge mbola tianao ry Mahefa e. Zany? Efa tonga nitady anao tany Madagasikara. Saingy ny alamaina e. Laza ny ensika-birainao fa miasa amin'ny majanga ianao. Voatetiko daholo orinasa sonoa teo an-tampon-tanàna nefa indrisy nanontanilinao aza tsy hitako akory. Zay, aloha izy aloha angatsiatsika eo e. Ohatrany efa mahatsaro saina izy zany. Fa za angery kolona ny fiarahan'ny papa mba tsy hilaza amin'iza nanohizako ny fianarako taty e. Any Mahajanga ny adresy nasaiko nomena ao an'izay mitady mbola mafana tompoko ny fitiavana anao ry kolona. Izany ny marina rehetra. Fity? Tsy vanina ianao ry Mahefa. Tsy vanina. Sa manimba ny fiainako. Potika ankehitriny. Lava mitsirara amin'ny tany. Aza vao aminazy ho zava-mitranga izao ry Mahefa fa manjavozavo amiko Andraso aloha e. Tindry azava. Mahefa niaraka tamiko aky ka nanimba ny fiainako ry kolona. Nampitondra voka ary rehefa nitoejaza dia nisarahany satria vita ny sitrapony. Mahefa, tia vitanao ve nanimba ny fiainan-dravaviko? Tsy napoiziko. Fitia, tia aiza izao ilay zaza? Aiza ilay zaza tao kibondry? Efa nasoroko aky Manina tsara? Nasoroko satria tsy te hitondra mafy aty ampitan-dranomasina aty Tena mono olona izany ry. Ka menatra ny ntoa aky zaza ve no meko valibabena ho azy? Nefa dia heliko anatrehan'Andriamanitra izany. Fa nao indriny tsy nanazava an'izany tamiko e. Tena Mahefa tokoa tovolahy amin'ny photo de profil andry io. Ka tsy napoiziko eo olo tindriky izy mifona aky fa tsy vidiny ho Mamela andry e. Mahefa daholo ny antony izao olana izao. Tsy mba ny fianarana ny ampitan-dranomasina fa hanimba zanak'olona. Diploma fanimbana fitiavana no nalaina aty Paris. Kolona. Inona e? Mifona aminareo amin'ny rahavavy hitady anao tokoa ny tena nalehako taty Paris kolona. Fity rahavavinao no tojoako. Tiako tohizany ireny fitiavantsika teny Ankatso ireny kolona. Tsiry Mahefa, mbola misafiritaka be ny lohako. Todotry ny olana. Avelao aloha akasaina ka. Kolona.
misy fahasoavana ohatry ity le Saromahefa teo amin'ny fiainany lahatra amin'izay a. Zao vao tena hoe voaray amin'ny mpiasan'ny serasera eto amin'ny androm-panjakana eto Fransa la. Atakako any amin'izay raha nga ty familiana amin'ny fiara-minisitry ny rahamba iny ty a. Aiza ve dia ho mpamily fiaran'olona foana ny atao aty. Anjara anay indray zao no manakarama mpamily. Ary aleo io manam'izay aloha monjo ny seza fiandrianana. Fa maninona tokoa moa tsy tany Madagasikara no nanaovako an'izao asa zao. Raha tsy ny ampita ranomasina tokoa zany Saromahefa tsy tonga tamin'izao toeran'izao. Andrika ito nijanona sahady. Mbola betsaka angira zava-pisotro ireo e. Aok'izay kika. Sady mavesatra be daholo izy zany. Ka Andry somary misy aretim-po io zao tokony hisotro jus mangatsiatsika mihitsy. Avy indray indray sy mivazivazy indria. Zay Kim mafitiaftia. Mivazivaziny. Afahony tokoa e. Nanahoana le asan-dresandry tamiko iny. Fa vonijany eto Paris indray ngandry. Tapa-kevitra indray akika. Mifianarako raha teo enim-bolana sisa dia ho vita. Présentation de thèse de doctorat sisa no andrasana. Aika izany afaliako e. Vita ihany fianarandry. Eny akiko. Ny ahy kosa nefa mbola amin'ny herintaona. Isi io indray le malahelo. Miaritra kely akika vita andry io a. Inona fotsiny ary ny atao aty ampita aty e. Ka lasa loka iny indria. Andrasoko izay a. Raha azo atao. Tena faly be zao maman fa navita fianarana ny zanatra vaviny a. Andrinka ka tena natao raha maman mihitsy amindry somary madiditra e. Zay ki maditra fa mahay mitsinjony ho avy a. Any moa. Ay ilaina ihany miditra. Ie, fa amin'ilay tsy mahafaty. Fahavadiko kely kiny resaka. Ahoana ki? Nanahoana tokoa kiny toy ny fifankatiavanareo Saromahefa. Fitia. Tena sitraka mifondro tokoa hoe fiarahanay Saromahefa e. Mitsotra anareo akiza. Maorina tokatrano sambatra. Zany. Misotra kia. Eno dia tonga vasoa ny andro malaza. Dia ahoana amin'izay ho any toy an'ilay resaka asa teoko. Le asa saika ataondry? Ie. Efa nisy nanao aneky e. Atao hoe teratany malagasy no nanao azoko. Fa mahita asa ataondry hafa e. Tsara kosa kizy zany raha teratany malagasy mitovy amintsika no nanao azy a. Mba zarazarana koa aneny fa nomezam-pahasoavany. Ie. Tsy aleo eky mody amin'izay a. Efa mandroso hariva mantsy ny andro. Efa voaloha daholo moa vidin'ireto zava-pisotro eto. Efa nateriko daholo akia. Oay, tena mahefy ty miantso anaty. Inona indray ary ny antsony iny amin'izao andro hariva be izao. Raiso akia hono ny malalandria. Efa raisiko kia. Allô? Allô? Voaray ho mpiasa amin'ny serasera iraisam-pirenena? Mahefa veka izany? Andraizany afaliko. Ie, izy indrindra kia. Zahako nge tena faly. Ndry le malalaka fahiny. Tafita ranomasina tokoa ki izy marina ko. Ie. Ataovy aingana kindrarahanareo a. Ndray efa mpiasan-dra raham-bahiny moa, ndray koa zany zao efa mpiasan'ny serasera. Itsanga leto Paris tsy ho ela ihany ny bulletin raha zao no mitoko. Dia le fitiavan'ny kolona Saromahefa. Ohatra ny tsy androko intsony izay atongavana any Madagasikara ilazako amin'ny papahany reto surprise be dia be reto. Mary azy ny aisikoloana zao atao any Paris. Ny asako ao amin'ny serasera iraisam-pirenena. Raha azoko atao ny mibaiko an'ity mpamily ity hoe alefa somafimafy ty fiaramanidiny ity dia mibaiko kokoa avy hatrany mihitsy. Soa ihany fa tsy mpamily fiaramanidiny alary mahefa vaharatsy zany. Ora vitsy ihany dia tongako tany Madagasikara ty. Mbola tsy tazatazana ihany koa ve le hivato e.
Ka eto ary ty resakse kilalaona lisa mihitsy mantsy ty mody matetitetika ty Madagasikara ty voasambany kosa ngiary papa tamin'ity ny nody. Ay tokoa moa kolona le vao nandalo teto aingana iny vao hery taona zay. Fa misy taratasy zay le tsy napetrany ao ho an'ny lahy ngamba. Ay aleo aloha jereko vetivety teto moa le izy napetrako. Ary nakaiza ohatry tena very ve? Fa baraka maefa zanako fa aiza le izy ry papa? Tena very letsy tsy haina tato an-trano na tany am-piasana. Avy alao any zany mikasika ny fiarahana siklona mihitsy nke zao na tonga avako eto Madagasikara. Ilaza inona ndray se? Ka ilazan'le surprise efa nampanantenaiko amin'ny papako. Sahady very itsy. Motsy ny laza se fa mbola hiverina noho fianarana any Paris. Ka ahoana motsy doktora anseny surprise ho lazainy se sa ino? Doktora mpitiavana. Otry anga misy zava-pianarana mikasika an'izany fitiavana zany any Paris ry maefa. Docteur Lovre papa. Mba vazivazy ny azy zany fa ahoana? Fa papa ve mba efa nianatra tany Allemagne de tsy alalan'izany koa ny any doktora akory papa de mariage neskolona ao atao any Paris. Fa manany any avy izy sa tena marina zany? Tsy mivazivazy ary papa. Ilaza amin'ny papa sy rabako reny kolona naleko taty Madagasikara. De ahoana ny fianarana se? De ho faly koa ve rabako raha mare an'izany? Motsy manimba no avinjanany se? Doctorat en sciences politiques ange nofinofiny rabako amin'iny zanany vavy iny. Tsy ilaiko tsony zany fianarana zany ry papa. Efa piasa ny serasera iraisam-pirenena. Efa navita building ray ao Paris ary. Maefa zakako nakaty Madagasikara le fiara de najaniko any koa. Fa inona daholo zany fahasoavana lazainy se zany so de mba manofinofo fotsiny ary se ty. Aleo asehoko amin'ny papa mihitsy reto sary reto zao ty zao le building de reo ny fiara zao kosa ny fankatiavanay sikolona. Tena ny ampita ranomasina tokoa se nitondra fivoarana teo amin'ny fiainany se ny fiampitany se ranomasina. Ary izy ho tovovavy miara-maka sary aminareo sikolona io. Fitiry papa. Zanatra vavin-drabaoko io. Zany eny raha vaviny kolona moa zany tena marina rehefa vita ny marazana sikolona de ny apitsony ihany koa ny anaovana ny présentation an'ny thèse ny doctorat any. Tena fahasoavany zany ny ampita ranomasina tokoa nareo. Zay afalindra bako raha mare an'izany. Ka zao de zao ihany ary papa de andeha ho any. Aleo tsika mianaka ny miaraka makany. Fa nga papa tsy hanao émission indray androany ka? Tsy anjaran'ny papa koa zany manolotra ny vaovao androany? Mbola amin'ny 12 ora atoandro lety zany andao aloha hiaraka ho any ka. Ay tokoa miara-manolotra vaovao ao zaiko. Ka ho ambiance be zany ny émission ho ataon'ny papa sy rabako. Fa letsy ny raha tokantrano de hafa ny asa. Aza vao tsara hoe ragaby anatsafa amin'ny tsy fankataovako ny fiarahan-kolona sy mahefa ve natondianareo aty motsy hoe niasa tamin'ny majanga zanakao zao ndraika hoe amita fianarana tamin'ny Paris de miaraka amin'ny kolona zanako. Manahirana ianao ka. Aleo izy mihitsy ny anazava azy or mahefa zay marina ary neny ary zaza tsy na hoe neny fa mbola tsy vinantoko ianao azafady ary atserianatsy ianao de tsy maintsy ho atsoky neny ihany ny tena marina de nafeninay sy papa taminao no nandehanako nitady ny kolona tany Paris any ka tetika entina natateraka an'izao no antony nilazana fa niasa tany majanga eto ampanomanana ny raha-panambadianay sy kolona zao ka nilaza aminao fa ho atao any Paris mariazinay zay natongavanay aty. Dieninao tsara zay ka ahoana mino amin'izay ve ianao raha matorabako eny zay moa ny hevitrareo akisika de mitsotra anao vita izay mariazinareo zay fa ny zavatra angatahako de zao menonao ary neny
navita somatsara aza mariazinareo Skoloana dia aleo izy mitany doktorany ihany. Izay raha teo nandefasako azy epita ranomasina toy ny zavapoana ny ezaka ataonay ray aman-dreny raha toa ka tsy mahatozo an'izany izy. Eny sy tsara zany ry Mahefa. Kiana rery neny ny zava-dehibe amiko dia nitsodrano omenao anay, indrindra fa nyfanomezanao alalana nay ifankaty. Faly ankehitriny satria ny mpita ranomasina maro aza ny fankatiavanay dia tsy safotra ny onja mahery vaika. Ho azavaiko aminao ny antony nanakanako ny fifankatiavanareo ariana mariazy. Fa ny voalohany dia tiako havita ny thèse de doctorat en sciences politiques Koloana zanako. Ay, dia ho ataony neny surprise zany ny antony ambiny. Tahaka ny surprise nataony se tamika ihany io e. Na reo mianaka koa reto dia be vazivazy ka. Ka izay moa mampianaka ary neny Toa tsy androko tsony katonany mariazinay sy Mahefa Rapitso. Andro iray toa izaho teo amin'ny fiainako tokoa io. Tafita ranomasina tokoa fitiavanay sy Mahefa na dia nitety onja maro aza. Tsapako faly ery maman. Faly toa izany koa indray Mahefa. Sambany teo amin'ny fianakaviana no nisy mariazy atao aty à Paris. Ary ny fiainam-pitiavana vity kosa mba hanao sambatra iray Koloana sy Mahefa mifampitatana eny ambony alitara. Tojo amin'ny mariazy tokoa moa izy reto. Roviana kosa ny andriry fity. Na nenina mafiarangana ny mba vatana tamin'ireo teratany frantsay portugais ka. Raha mba nitezay kosa ny zanakay sy Mahefa dia nanatrika amin'ny mariazin'izy Koloana. Fity? Dada Mahefa? Fa inona ny mampanjonitra andry e? Andro ray to zato ngy androany. Miasa saina kely fotsiny dada Mahefa. Zany. Mieritreritra n'ity présentation na thèse de doctorat ataoko Rapitso ity mariazin-draha vavy aloha hatrehany. Rapitso zay miara-manotrina amin'ny présentation na thèse de doctorat andry. Raroto fa tsy ahita toy izao tsony. Marina tokoa zany. Za kosa manantena fa mbola ahita mariazy makotrika noho izao aty à Paris. Hay tokoa moa. Mariazy ny fitisy le mbola tsy fantatra. Mety efa hany ihany izy fa mbola tsy mifaneny izay ry dada Mahefa. Zay vao nahita andrenintsika nandritra n'ity mariazy ity ry fity. Miasa saina amin'ny zavatra ho ataon'ny Rapitso hono izy. Mandainga io ry neny toa. Raha anareo mianakireo ny vinanto sy rafozana dia ady foana angambany. Ie, raha za mihitsy aloha ny vinantony io ry neny toa dia nataoko tsy mahate mihitsy io anatrehako. So ihany ry fa tsy Koloana zaniko. Efa saika Koloana ihany ko. Andro raha bazoroa e. Aza aloha zanareo mianaka amin'ny fampisangy eo fotsiny. Dada Mahefa ihany moa be vazivazy eoko. Mahefa. Enao tsy mba faly mahita amin'ny fitifentsika toy izao. Ny fahaizany mamela heloka sy mamindra fony tena mahafaly aky. Izy ny samba mitondra ny fifankatiavantsika ny mpita ranomasina. Koloana sy Mahefa? Ara-bainareo reo kely fa nahorina tokantrano. Engany reto mba tokantrano lavitry ny adiady dia eo ambininy sosiny tsara dia tonga baso Koloana kely faroa. Misaotra kia dia manarako ny dianay e. Tsy ho ela kia fa Mahefa manina ho elany tsy miteny mihitsy e. Feno dia feno ny foko ry fitia. Feno ny hafaliako ka tsy hitako tsony izay tenenina e. Mandainga kio Fa inona indray? Mbola tsy antena kimo bizona ataondro teo amin'ny takolandro fa apio amin'ny molony Ndriky aza manao izay mahamenatra eo ka. Natolotry ny Radio Plus ho anareo teo.
ny ampita ranomasina. Tantara nosoratany Ventsony Voary. Ireo nanome aina ny tantara. Iazarandry Ramsetatanta miaraka amin'ny Jetidiarasaony Menjanahary